Izay ny amin'ny vaovao iny fa andro vitsy mialohan'ny fiatomboan'ny fivoriana tampony firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay mitohy hatrany fanomanana amin'ny fandraisana izany. Anisan'ny mihetsika fatratra amin'ny fanomanana ny faritra Analamanga. Miomana ny fandraisana ny fivorim-be ny francophonie ho tanterahana eto Antananarivo ny 12 ka hatramin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao ny faritra Analamanga. Misy araka izany ny fifandrombonana eo amin'ny distrika enina ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ary ny lafiny eo amin'ny lafiny fanadiovana ny tanàna sy ny resaka fandriampahalemana no voakasika amin'izany hetsika izany. Fandriampahalemana sy ny fanadiovana eo zany no tena novantsika ezaka manokana eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Dia ao anatin'izay dia samy manana ny pakadiny moa ny distrika tsirairay aby fa amin'ny akapobeany zany dia misy ny fanadiovana faobe eny amin'ny distrika tsirairay aby eto amin'ny Antananarivo renivohitra ary misy ny fanetsehana ireo vaomerana fandriampahalemana ny fotony zany eny amin'ny fokotany tsirairay aby dia efa tomombana izy zao toy izao no baditra ho amin'ny tsirairay aby eny amin'ny fokotany rehetra eny zany atao ambadika misy sonihany polisy eny amin'ny arrondissement tsirairay aby ary misy sonihany chef district eny amin'ny district tsirairay aby ho hitanareo reto moa zany ny gilet izay hozaraina amin'izareo isaky ny district manomboka amin'ny latsinainy izao ny fizarana anazy eny maheraky ny district. Dia fa misy koa ny telefôna zany zaraina ho an'ireo fokotany mba ahafahantsika mifanerasera zany rehetra zany dia hanamafisana ny fanomezan-tanana satria rehefa miresaka fandriampahalemana zany tsy ny forsa ihany ao anatin'izany fa tsika mianakavy mila mifanometanana. Raha ampitso dia anomboka ny asa rehetra na eo amin'ny lafiny fanadiovana zany na eo amin'ny resaka fandriampahalemana io tolakandro ihany koa dia nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ny préfecture de police n'Antananarivo ny commune Antananarivo renivohitra entina metrahana ny laminasa momba izany fandriampahalemana mialoha ary mandritra ny fivorian'ny francophonie.